Tomboko lasy tomboko vavy dia mbola faly miarabana indray zay tonga soeto amin'ny chaîne Watawata Gasy fa mitina mbavao vitsivitsy no andeha hoentina amintsika androany hojerentsika voalohany amin'izany moa mahakasika ny fifidianana gouvernemanta vaovao hatrany manodidina ny 50 ireo olona nilaza fahavinonana tonga nanatitra CV Antoamasina indray kosa dia mitokona indray ny mpamonjy vona any an-toerana ho fitakiana ny karaman'izy ireo izay mbola tsy voaloha ara-dalàna ho ihany ireto farany vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Alvaro kosa izay niteraka fahavoazana maro teto amintsika tahaka ny matsiatra ambony izay tena mitondra takatra tokoa satria dia velara-tanimbary maro no tototry ny rano eo amin'izay sehatry ny loza voajanahary izay ihany isika olona 3 no maty nilatsahambaratra tao mandry tsara torak'izany ihany koa tovolahy iray no maty nilatsahampotaka navaratra teny andalana tao Mampikony eo amin'ny resaka raharaha varisimba indray no andeha hozahantsika manaraketo entitra ny afatra nalefany Paolo Raolinarivo filohan'ny sinady ho an'ny ministry ny fitsarana io maraina io naneho ny heviny momba ny raharaha fanadiovana varisimba saika aparitaka omena ny vahoaka malagasy io ihany koa i Andriamatoa Nicolas Rabenandrasana chef district ny Mahajanga faharoa sady secrétaire général ny sinady raha izay ary rehefa mitina mbavao izay hoentina ho voapasana amintsika anio dia mbola manasanareo hatrany izahay anisy commentaire ao ambanin'ity vidéo antsika ity afana mandrafitra ny hevitra rehetra ireny afahantsika manao vidéo manaraka eo indray manasanareo ihany koa mba ilike ity vidéo ity ary indrindra iabonné amin'ny chaîne afahanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misesisa lefa eto amin'ny chaîne Watawata Gasy tsy ampanjelanareo ary izahay fa avy hatrany dia vavany iara mahita fa efa miroso amin'ny fifidianana gouvernemanta vaovao isika amin'izao fotoana izao noho izany indrindra dia olona 50 no tonga nanatitra CV nanamarika fahavononana hiditra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta vaovao ankehitriny midika izany fa vonona izy ireo hitondra ny anjara birikiny eto amin'ny fitondrana ny firenena vonona ihany koa hiara-iasa amin'izao fitondrana manaraka izao miandrandra fandrosoana miandrandra fiovana noho izany ny vahoaka malagasy ary mametraka tanteraka ny fahatokisan'izy ireo amin'izay rehetra ho voafidy ho mpikambana ao amin'izany gouvernemanta vaovao izany indray endrasana ary ny tohiny amin'izany fa hatreto aloha dia ireo olona 50 ireo no naneho ny fahavononany tamin'ny fanaterana CV any Toamasina indray kosa miverina mitokona ireo mpamonjy vonina any an-toerana androany alatsinainy 9 janoary maraina izao mitaky ny andoavana izay mbola tsy voaloha amin'ny prime 12 volana sy ny amererana ny prime de risque izy ireo raha ny fanazavana izany dia tonga ny lanja sorabavety tena toerana izy ireo milaza mazava fa mitaky tsisy atakandro ny amoana ny ariara prime 12 volana ka manome 17 ora ho an'ny mpitondra fanjakana somary sitaka kely mikasika an'izay resaka fitondrana izay isika dia andeha hojerena ireo loza nateraky ny fandalovan'ny Rivodoza Alvaro teto amintsika any amin'iny faritry mahatsiatra amboniny moa dia velarana tanimbary maro no tototry ny rano ao amin'ny zamany Ranomainty commune ambanivohitry Iazoara district ny Vohibato no ny fandalovan'ny Rivodoza Alvaro tany amin'iny faritra iny hita amin'izany fa maro tokoa ny takatra navelan'ity Rivodoza Alvaro ity teto amintsika ka ahina noho izany ny fiantraikany amin'ny vokatra izay ho avy amin'ny taona manaraka eo noho izany rehetra izany moa dia tokony samy vonona ny tsirairay avy hiatrika an'izay mety holoza voajanahary mety hitranga indrindrandrindra amin'izao fotoana ny vanim-potoanany fahavaratra izao sy hiara mahita fa tsy vitsahady ireo malagasy rehefa firenena no mitondra takatra sady vokatry ny fandalovany ity Rivodoza Alvaro ity teto amintsika mirary finonana feno moa izahay eto amin'ny chaîne Watawata Gasy ho an'ireo rehetra izay namoy fianakaviana namoy havana mantsakaiza nandritra ny fandalovany iny Rivodoza Alvaro iny hiala lavitra amin'izay voka-dratsy ateraka ireo loza voajanahary izay ihany isika satria tany mandry tsara olona 3 miafy no nilatsahambaratra tao Ambalavary ny Ambalakirazy ny sabotsy 9 janoary tokony tamin'ny 4 sasany ariva no nitrangan'ny loza vokany namoy ny ainy ny ray amin'ny zaza roa lahy tokony 12 taona maherikely eo fa ilareny be kosa torana ary tsy mbola matsiaro tena hatramin'izao eo anivon'izay vaovao izay hatrany ao Mampikony tovolahy iray kosa no maty nilatsahampotaka navaratra tamin'iny alahady 7 janoary iny
iny tao miadana soa tonga mafy ny orana ny folakandro teo taty amin'ny distrikany Mampikony ka teny andalana moa ny tradoza ity tovolahy ity ka izao maty tsy tradrano izao. Etsy andanin'izay dia omby efatra ihany koa no maty ny latsahambaratra tao Ambatomanga Anjomara Martina tsy nisy voakasika ireo mpiandry azy so ihany tsy nisy ny ainana fohy. Fa ialantsika kosa ny vava mikasika an'izay vokatry ny loza voajanahary izay fa andeha hojerentsika manaraka izao ny toy ny resaka raharaha simba tao Mahajanga naneho ny heviny ihany koa i Paolo Raolinarivo ary entitra ny afatra nalefa ny ho an'ny ministry ny fitsarana io maraina io. Paolo Raolinarivo ho izy gadrao amorony dosie aho omeo baiko ny paka anagadray raha sa ianao raha mato ministry ny fitsarana izay mihevi tena ho tompony Madagasikara. Ny ministry ny fitsarana hono no manome baiko amonjana ireo mpamily mpitatitra entana sy ny sisa nefa olona tsy manantsiny izy ireo. Araka ny vavao azo mbola izy ihany koa no manome baiko ny paka amonjana ny prefet sy ny taleparitry ny varotra satria mitady vokatra izy mba hiverenany ho ministra. Dia fanagadrana olona tsy manantsiny ve raha mato ministra no hitazomanao ny toeranao? Hay tsy ny fandikana lalàna no mampigadra raha mato ministra fa baiko gadrao koa Paolo dia ome baiko ny paka fa izao tsy anaiky ho gadra velona. Tsy faly aminao zao tontolo zao raha mato ministra ny fitsarana ary isan'izany za Paolo Emilio Raolinarivo Solonaval. Miandry ny fanamborana avy aminao koa raha mato ministra dia amorony taratasy mahamelokay fa izao dia vonina ho faty fa tsy ho gadra no etraketrakareo mpitsara sasantsasany. Ampy izay ny fanaparanareo fahefana eto ambonin'ny tanin'ny Madagasikara. Efa mba niantso anao ihany raha mato ministra ary mba nideranao hay anao miatsara velatsy fitahinao ny prime ministre fitahinao ny filohan'ny repoblika. Miandra anareo mpitsara Paolo Emilio Raolinarivo Solonaval anagadran'ny taolambaloko satria izao tsy higadra velona. Masina ny marina masina ny hitsiny masina ny tanindrazana. Tsy manohitra fitondrana izay raha mato ministry ny fitsarana fa manohitra ny baiko nataonao anagadra olona tsy manantsiny. Efa mba niantso anao fa mihevitra anao fa tompony Madagasikara. Tsy mendrika ho administrateur civil izay tsy tonga andevina ay taranaka Andriamanontany Andriamasinaval Andriandranonando bara izay mitarika anao io ho ihany mo ity farany. Teo ihany koa i Nicolas Benandrasana izay mbola naneho ny heviny mikasika io raharaha simba io ihany. Izy moa dia chef distrikany Mahajanga faharoa no sady secrétaire général ny SNAD. Sahia misambotra solombavam-bahoaka que la justice soit juste fa misy olona tsy tokony hanao soni kanefa nanao no ny tombotsoany manokana. Lehiben'ny distrikany Mahajanga faharoa ny tena ko fa mipetraka eto Mahajanga voalohany. Hitanareo amin'ireny soni ireny fa tsy tafiditra anatiny ao ny lehiben'ny distrika rehetra ato amin'ny faritry ny Boeny ankoatra ny prefet izay sady lehiben'ny distrikany Mahajanga voalohany. Mbola tsy miditra lalina isika dia efa tokony ahatsapa fa misy olona tsy tokony hanao soni tamin'ity taratasy fanalanan'ireo vary tao amin'ny Seranaty Sambo iny nefa hitany sonia. Ny solombavam-bahoaka dia tsy anisan'ireo tokony soniany taratasy hitantsika iny fa ny prefet sy ny gouverneur ary PDS satria exécutif ireo amin'izao mbola olom-boatendry ny gouverneur. Mbola mila pirofo ny kolokolo no ahafahana mampiditra amponja ireo olona telo ireo zany hoe preuve de corruption ou des infractions assimilées. Fa reto solombavam-bahoaka ireto kosa matoa misy sonia zavatra tsy tokony ho soniaviny dia efa manapirofo fa nisy tombotsoany tao nefa tsy mbola voakitika izy ireto atreto. Amin'ny asa maha solombavam-bahoaka azy ireo no anaindreo zo tsy azo enjehina raha tsisy fahazoan-dalana fa ity kosa zavatra hafa mihitsy. Ndeha ary ho ataontsika hoe azondreo soniavina ilay taratasy maninona no manao sonia ao Soalala sy Mahajanga faharoa nefa tsy nisy chef de district amin'ireo toerana ireo nanao sonia satria ilay vary eto Mahajanga voalohany sady tsy anatin'ny faritra na voafidiny sasany no tsy anatin'ny fahefan'ny solombavam-bahoaka défaut de compétence territoriale et défaut de compétence d'attribution. Koa raha tena mitovy zo eo anatrehan'ny lalàna tokoa ny rehetra dia mbola maro ny olona tokony enjen'ny fitsarana fa tsy prefet irery sy ireny fito vita fanadihadiana ireny irery ihany koa fa sahi misambotra solombavam-bahoaka que la justice soit juste. So misy ilaza indray hoe mitaky famitsorana olona ny tenako tsy izany velively fa mitaky ny fampitoviana ny rehetra égalité de traitement sambatra ny mahitsy lalàna hoy ny fanehoan-kevitra mafonja natao Nicolas Rabenandrasana lehiben'ny distrika ao Mahajanga faharoa. Tomboko lasy tomboko vavy raha zay makasika an'ity vidéo tsika ity dia mbola manasanareo hatrany izany nisy commentaire ao ambanin'izany vidéo izany ahafana mandrafana ny hevitra reo rehetra ireny ahafahantsika manao vidéo manaraka eo indray. Manasanareo ihany koa mba ileke ity vidéo ity ary indrindra iabonné amin'ny chaîne ahafanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo
misesesa alefanao eto amin'ny chaîne Watawatta Gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa.